zafianao no ny tantanay tsy mirery tsy mivery fa hery aoendy kaloso tsy kioro enonanjo rao ankehitriny fa tena zanaka tsy mamorakefy na mafenyatiata azoko antokafa unilulazo manolotra ny araba ho antsika rehetra indray a iara-ianatramiko ny loahevitra mitondra ny lohateny hoe famelan-keloka mandritra nyity herinandro izay misokatra ity zava-dehibe ary zay no anolorana ny araba ho antsika rehetra satria hiaraka andinika eo ampototry ny azo fijalian'i Kristy isika rehetra raha rampitsarana no manapaka ny amin'ny olona anankiray na ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy a na ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay ny eo amin'ny fitsaran'ny tany a dia mbola mampisalasala ny amin'ny olona anankiray na meloka izy na tsy fa eo amin'ny fitsaran'ny lanitra kosa dia mazava ny voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa
mpanota avokoa ny olona rehetra. Noho izany meloka izasy ianao, meloka isika rehetra. Ka raha any amin'ny fitsaran'ny lanitra zany dia tsy ny fanontaniana mipetraka dia tsy ny hoe iza ny meloka, fa ny fanontaniana tokony hipetraka dia ny hoe iza no azo avela heloka. Ary zava-dehibe zay. Zasy ianao mivavaka, zasy ianao kristianina, kanefa dia mipetraka amiko izay fanontaniana izay. Ao amin'ny Romanina ary 7:9 fahavalo sy ny fahasivy sy ny fahafolo azafady dia izao ny voalaza. Romanina 7:7 sy ny fahafolo. Fa tsy misy marina na ny jiosy na ny jentilesy. Tsy misy marina na dia iray akory azy. Ary any amin'ny Joba 4:4 dia ozy izy hoe fa ahoana atonga ny olona tsy madio hiteraka olona madio. Ary voalaza ao amin'ny Isaia 1:1 dia hoe ny firenena mpanota olona mavesakeloka. Dikan'izany tsika rehetra dia mpanota avokoa, tsy misy afaka na dia iray azy. Zay no mahatonga n'ilay fanontaniana hipetraka manao hoe iza no azo avela heloka. Ry havana malala, misy vehivavy mpanoratra anankiray, kristianina izy io, nanoratra boky marobe. Ka ity boky anankiray ity izay mitondra ny lohateny hoe hery mifanandrina, io vehivavy io antsoina hoe Ellen White, dia nanoratra ny boky hery mifanandrina ka ao amin'ny pejy 400 ny paragrafy 9 zay no anarantsika n'izao teny zao. Ao amin'ny hery mifanandrina pejy 400 paragrafy 9 dia ozy izy ny tenin'ny anabavy White manao hoe tokony ho azo ny vahoakan'Andriamanitra mazava tsara ny momba ny fitoerana masina ary ny fitsarana famotim-pitorana. Tokony ho fantatra, tokony ho hay, tokony ho azo ny vahoakan'Andriamanitra ny momba an'izany. Satria nahoana? Tsy zavatra mandeha ho azy ny famelan-keloka, tsy zavatra mandeha ho azy ny famonjena antsika, tsy zavatra mandeha ho azy ny fitsarana izay ataon'Andriamanitra. Ka izany no mahatonga antsika ho sarihana ahafantatra ary tena azo tsara ny amin'ny fitoerana masina sy ny momba ny fitsarana famotim-pitorana. Zao anefa tsy misy marina isika na dia iray azy, meloka aza atao mahakivy anefa fa hodinintsika ary aza manapaka mihitsy mandritra n'ity herinandro ity fa ho arantsika fa vaovao mahafalo antsika ny fanarahana an'izao famelabelarana izao fa ho voavonjy azo ny famelan-keloka izasy ianao. Ka mandritra n'ity herinandro ity ary dia reto ny lohahevitra hodinintsika, lohahevitra enina mafonja. Ny voalohany ny fahotana, ny faharoa ny drafim-panavotana, ny fahatelo fahateram-baovao, ny fepetra ny famelan-keloko zany, ny fahaefatra ny fibebahana, ny fahadimy ny finoana, ary ny andro fahaenina farany dia ny hoe maimaim-pona ny famonjena. Manasantsika rehetra ary tsy hanapaka mihitsy, fa raha voatapakatsika na ndray andro fotsiny aza dia ndraindray misy zavatra tsy azo tsika ao, fa mifampitohy tanteraka ireto famelabelarana ireto. Androany ary hiditra amin'ny lohahevitra voalohany isika, ny fahotana. Zay ny lohahevitra voalohany. Kanefa mialohan'ny andinintsika an'izay manasa anao hiara iondrika amiko hanome voninahitra an'Andriamanitra hivavaka isika tompoko. Ray masina izay any an-danitra eo, misaotra anao fa afaka hianatra ny teninao indray izahay, anaraka izao seminera momba ny famelan-keloka izao. Koa dia avy alao sahady ny heloka rehetra ary ny fananao masina mpitoera ao anatinay mba azahoanay mahatakatra ny tianao ambara aminay. Tenena Jehova o fa mihaino ny mpanomponao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ity lohahevitra mahakasika ny amin'ny fahotana ity dia nyzaraintsika hoenina mazava tsara. Ny voalohany dia ny famaritana. Inona moa ny atao hoe ota na ny fahotana? Mazava be zany ao amin'ny kristianina rehetra tonga dia afaka mamaly an'izany. Jaona voalohany 7 ka ny 9 ny fahaefatra, fa ny ota no fandikanany lalàna. Io le didy folo, io le nilazain'le mpianatra any amin'ny Maty 7:20 rehefa nanontany an'i Jesosy izy hoe mpampianatra ô, inona no ataoko mpampianatra tsara ô mba handovako ny fiainana mandrakizay? Didy folo. Ary
voalaza ihany koa amin'ny Romanina toko voalohany fa ny andininy fa 9 tsy ny didy 10 ihany ny atao hoe otana ny fahotana ao amin'ny baiboly fa ny fisainana tsy mahamendrika rehetra ny zavatra zay tsy tokony atao kanefa nataontsika dia fahotana zany. Voalaza ao amin'ny Romanina toko voalohany ka ny andininy fa 9 ao amin'ny Romanina ihany toko fa 9 ka ny andininy fa 9 Romanina toko fa 9 andininy fa 9 dia milaza indray izy fa ireo karazana fahalemena rehetra ota ihany koa zany. Ary zay no natonga ny apôstôly John nanoratra any amin'ny John voalohany toko fa 5 ka ny andininy fa 7 ny tapany voalohany manao hoe ota ny tsy fahamarinana rehetra. Ndao ary aka ohatra tsika. Inona no ohatra ho raisina ny amin'ireo karazana fahalemena na ireo tsy fahamarinana zay ataontsika kanefa ndraindray eritreretintsika tsy fahotana. Ohatra voalohany ireo fihetsempo tsy masina rehetra zay ataontsika. Ohatra ao amin'ny Romanina toko voalohany andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 1 ao amin'ny Galatianina toko fa 5 ka ny andininy fa 20 sy ny fa 1 ary ny ao amin'ny Efesianina toko fa 4 ka ny andininy fa 1 mitanisa zavatra be dehibe izy santinany ihany ireo fa andao raisitsika tsy raharainy. Fandrafiana firy moa zao ny ray aman-dreny sy ny zanaka no mifandrafy. Kasika ny amin'ny fifandirana mifanditra ny mpiray tapo, mifanditra ny mpiara-mivavaka. Adila ny fampiasana an'io adila io matetika dia le hoe adila politika. Dia mampita ny afatra any amintsika ihany mpanao politika fa ndraindray tsy ny politika ny mety ho ratsy, tsy manana traikefany amin'izany raha teo ny tenanay fa izao ny adila dia ota sy fahotana ihany koa. Resahana ato ny fialonana zany vao mba mahazo zavatra kely ny mpifanolo-bodirindrina fialonana zany ny folentika zavatra efa nitranga tany amin'ny 5 taona lasa 10 taona lasa poirina ihany amin'ny fotoana zay tokony mahamety azy. Ny amin'ny fahavinirana ny fahatezerana miredrehitra fotsiny amin'ny zavatra zay ndraindray tsy dia manahoana akory. Ny amin'ny fitabatabana voalaza ao anatiny ireo toko sy andininy ireo eto dia miresaka amintsika ary ialako tsiny fa ho an'ny olona zay any amin'iny faritra Ambatondrazaka iny, any amin'iny faritra iny zay avy an'ny raha teo moa ny tenanay dia mitabataba rehefa misy zavatra toe-javatra anankiray na fanakalozan-kevitra anankiray efa zay mihitsy ny maizy ny olona any. Fa ndraindray raha tabataba fotsiny amin'ny firesahana tsotra azo antoka fa ndraindray fitabatabana miteraka fahotana elantsika izany rehetra izany. Fihetsepo tsy masina rehetra zay ny tany saintsika zay. Fa ota ihany koa ohatra faharoa ny teny tsy voahevitra rehetra zay aloky ny vavantsika, ny teny tafahoatra zay ataontsika tsiraray avy. Zao ny voalazany Jakoba toko voalohany andininy fa 4 fa raha misy manao azo mpivavaka nefa tsy mahafehany vavany fa mamitaka ny fony dia zavapoana ny fivavahany zany olona zany. Tandremo ny vava zay ataontsika. Kolosianina toko fa 4 raha ny apôstôly Paul indray no mitenika ny andininy fa 9 aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamosira. Ary Jesosy ao amin'ny Matteo toko fa 12 ka ny andininy fa 4 sy ny 7 mampieritreritra fa izao ny voalaza hampamoana ny olona rehetra amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra zay nataony fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanameloana anao. Ry havana malala mampieritreritra zany teny zany, zany no hamaritantsika ny amin'ny atao hoe otana ny fahotana. Fizarana faharoa, inona no mahatonga atsika hanota? Inona no mahatonga asy anao anota? Ao amin'ny Jaona toko fa 9 ka ny andininy fa 4 haintsika tsy enjery fa ianareo avy amin'ny devoly rainareo ary zay sitraky ny rainareo no ataonareo. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny voalohany lazainy io tany amin'ny Kaina sy Abela nanaiky ny asan'ny devoly Kaina dia namono ny Abela sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny amaranany azy amin'io andininy io dia zao ny lazainy hoe tsy misy marina ho an'ny mpandainga izy sady rainy ny laingy. Ao amin'ny Jaona voalohany toko fa 3 ka ny andininy fa 9
zay manota dia avy amin'ny devoly. Fanontaniana petraka dia hoe satria seminaire le ataontsika eto dia ny hoe inona no mahatonga atsika hanota. Rain'ny lainga zay tian'le rain'ny lainga ho atao, zay no ataon'ny olona sasany. Ary ao amin'ny Jaona 1:7 teo dia hoe zay manota dia avy amin'ny devoly. Ndray mandeha rehefa niresaka ny mpitandrina anankiray tamin'ireto tanora vitsivitsy dia ny fitovolahy anankiray nanangatanana satria niresaka hoe aza mba mifanena amin'ny devoly ihany amin'izao fatanorantsika zao, amin'izao mahatanora anareo zao. Dia nitsangana le tovolahy nanangatanana izy dia ozy izy hoe pastero, mametraka fanontaniana aminao aho. Za dia manana fifaliana fa tsy mbola mifanena tamin'izany devoly zany mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Dia ozy izy pastera hoe anaga mitandremy ianao, fa raha tsy mbola nifanena taminy ianao dia satria miaraka aminy ianao zany. Dia mampisaintsaina sy mampieritreritra antsika koa zany teny zany. Ry havana malala, ny devoly zany no mahatonga ahy, ny devoly no mahatonga anao, ny devoly no mahatonga atsika hanao an'io ratsy rehetra, hanao eritreritra ny zavatra tsy manjary, ny zavatra tsy mety rehetra eo amin'ny fiainantsika eo. Fizarana fahatelo, manahoana ny fiasan'ny devoly eo amin'ny olona anankiray. Voalohany, miditra ao anatin'ny saina izy. Zao ny voalazan'ny Lioka 2:20-7. Fa Satana niditra tao amin'ny Jodasy. Jodasy mpianatry Jesosy, niaraka tamin'ny fotoana rehetra. Fa Satana niditra tao amin'ny Jodasy. Ary amin'ny Jaona 7:7 dia mazava kokoa ny voalaza. Ary Jodasy Iskarota efa nomeny ny devoly saina raha teo mba hamadika azy. Ary manaraka izany no nidiran'ny Satana tao amin'ny Jodasy. Niditra tao an-tsain'ny Jodasy zany Satana na ny devoly. Tandremy tsara fa miditra ao amin'ny vavahady tsaintsika ilay fahavalo. Mila mitandrintsika, mila miomantsika eo anatrehan'izany. Ao amin'ilay boky izay nisoroatan'ilay vehivavy kristianina ihany no raisitsika ao amin'ny hery mifanandrina ihany ny pejy 900 ka ny 907. Hery mifanandrina pejy 900 ka ny 907 dia milaza amintsika fa amin'ny alalan'ny kilema mitoetra mampanahy no iasan'ny Satana mba ifehezany ny saina manontolo. Te hiditra ao anatin'ny saintsika Satana. Manandevo sy mamatotra, zay ny faharoa. Jaona 9:7-7. Zay rehetra manota dia andevony ota. Timoty 2:2-9. Ody ny saina ho afaka amin'ny fandriky ny devoly, zay nanao azy sambo belona anao ny sitrapony. Ry havana malala, zany ny fomba fiasan'ny Satana. Fizarana faha-4 tsika. Voka-dratsy ny fahotana sy ny eloka. Inona ny voka-dratsiny amin'ny fiainana ankehitriny dia inona ny voka-dratsiny amin'ny fiainana ho avy. Amin'ny voka-dratsiny amin'ny fiainana ankehitriny dia zao Isaia 5:1-2. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare, fa ny eloka reo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo. Ny vokatra ankehitriny zany dia misaraka amin'Andriamanitra tsika. Ary voalaza ao amin'ny Jeremia 5:5-5. Dia ozy izy hoe ny eloka reo no mampiala izany, ary ny fahotanareo no misakana ny sotso ho azonareo. Dikan'izany, ny fahotana sy ny eloka tsy voavela ry havana no mahatonga ny olana tsy mety voava eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao eo. Ndao ary hieritreritra no mikasika an'izany. Mahereza nefa fa hisy vaovao mahafaly ho raisitsika mandritra n'ity herinandro ity. Ahoana indray ary ny amin'ny vokatra ho avy. Ao amin'ny Petera 2:7-7. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny zao dia ho azoniny zany teny zany ho amin'ny afaka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandriganana ny ratsy fanahy. Apokalipsy 2:20. Ary raha misy tsy hita voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana dia atsipy any anatin'ny fary afo. Apokalipsy 4:20 sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry. Ny dikan'izany amin'ny fiainana ankehitriny misaraka amin'Andriamanitra, amin'ny fiainana ho avy dia
tsy ahazo an'ilay fiainana mandrakizay. Fizarana fahadimy, fototsy ny olantsika mpanota. Voatahiry an-tsoratra daholo zany ny fahotana rehetra ataontsika. Ao amin'ilay hery mifanandrina ihany pejy 2:9. Ny anjelin'Andriamanitra ny vavolombelona ny amin'ny fahotana tsirairay ary manoratra izany tsy misy diso na dia iray azy ao anatin'ny boky. Ao amin'ny Korintianina 2:5 fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita taratra, ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona izay zavatra nataon'ny tenany na soa na ratsy. Amin'ny Kolosianina 2:2, misy soratana ny didy izay miapanga atsika. Tsy vita mora zany fa tsy maintsy misy plainte mipetraka ao ary misy procès verbal anarahana ny mikasika ny zavatra tsy mety izay ataontsika. Ny faharoa, tsy haintsika ny tsahatra tsy hanota, zay koa ny zava-doza. Any amin'ny Jeremia 13:7, moa mahovany odiny va ny Etiopianina ary ny léoparde va mahovany sorany. Raha izany dia mahazo manao ny tsara izaza zatra mpanao ny ratsy. Any amin'ny Romanina 7:12 sy ny 12, fa ny ratsy izay tsy sitako no ataoko. Romanina 7 ary ny 9, fa zay ao amin'ny nofo dia tsy maintsy tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala, mampieritreritra izany tenin'Andriamanitra izany, mampisaintsaina, kanefa dia izao tsy amin'ny fomba tsotsotra no amafana n'ilay helontsika na ilay zavatra miavosa izay nataontsika. Tsy misy fomba amafana an'io. Any amin'ny Mika 4:7, ho sitraky Jehovah va ny ondry laharivo sy ny sisa ozy mba amafana an'izany rehetra zany. Ary amin'ny Jeremia 2:2, na dia misasa amin'ny sirahazo azy ianao na makalavenina betsaka na diova, ny helo koa dia mbola mitoetra. Tsy haintsika ny mamafana io. Noho izany ho arahantsika rahampitso ny vaovao mahafaly. Rahampitso dia ahita ny vahaolantsika. Aoka tsy ho kiviny amin'izany, tsy misy fanantenana tsony zany ny mombasa ny mombantsika. Rafitinina ny fizarana fahenina, ny amin'ny fiainana ankehitriny tafasaraka amin'Andriamanitra tsika. Amin'ny fiainana ho avy ho very ratsy mahazo ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Tompo anie no hitantsika rehetra, hiara-nondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ray masinao, misaotranao ny amin'ny fitahinao. Ianao no ampitoetra ny teninao ao anatinay, fa nanao masina ho aminay mandrakariva. Amela heloka anay, ampitafy anay ny akanjo-pahamarinanao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mametraka ny mandram-piona ho antsika rehetra indray, ry havana malala, ary manasanao anaraka ny toy ny fandaharana indray rahampitso amin'ny ora toy izao ihany ny ora mahazatra antsika. Saotra indrindra tompoko. Zavatsarutsa manzu, sal manzu, tu mani siture, sameti ankara sani fu, epandino sidere, faindru misi zavatsu, naturu cilarayu, faulana zeso. Sile, tesari mampivadiku, sanifu, la haizanu ale, tolala maizina avuku, defizau de mitere, faindru misi zavatsu, la tulu tilalayu, faulana zeso.
Ivavitsikety tsy fantatra zay morise zaise toizananity fatokina noase ny finonanoatanja ny fandraseny fazona